no atao hoe zaza miaina eny an-dalana? Tsy manan-kelofana avokoa ve ireny ankizy miaina eny an-dalana ireny? Amin'izao moa zany efa tsy atao hoe enfant de la rue intsony le izy fa en situation de rue, zany hoe ankizy miaina na velona eny amin'ny lalana. Dia ireo ankizy hoe tsy voatery hoe le ankizy matory eny an-dalambe ihany, fa ireo ankizy izay no fahasahiranana sy ny olana amin'ny fiainana ao an-tokantrano. Ny ankamaroan'ireo zany dia ara-toe-karena daholo raha ho an'ny eto Madagasikara. Mety manan-kelofana ny ankizy miaina eny an-dalana saingy misedra olana ny an-tokantranony izy, toy ny vono na ny fanararaotana ara-nofo. Fanomezan-tsony anarako zanak'olona sahirakirana izay. Ny fiainana taloha zao raha ohatra hoe isaky ny tapa-bolana, raha hoe tsy tamin'izany mbola tsy nianatra taty, dia ny hariva mandeha any Ambatomainty, dia indraindray tsy tafody raha tsy amin'ny valo na amin'ny sivy satria maka entana, tavoahangy sy kapoaka ireny ny amidinay. Ny anarako Pascaline, mianadahy zany nianatra tamin'izany, dia troisième dia sandrinay cinquième, dia indraindray tsy voaloha mamanay hoe koa laza ny sandrinay dia tsy maintsy hoe izaho no teny anazy hoe aleo aloha ny anahy no hajanona dia ny sandrinay no tohizana fa izaho efa afaka mikaroka. Dia tsy hisy atao mihitsy teo an-trano zany e. Dia mitaritiny dia hozy izy ndoziny teny mianatra ary amin'ny graine fa aminy sady hariva foana vao mba mody dia mba afaka le renjarenjy eny an-tanàna. Ny volana Jona dia volan'ny ankizy, natao hampatsiahivana fa mitovy amin'ny ankizy rehetra ny ankizy miaina eny an-dalana. Manana zo izy ireo ary manana nofinofy ihany koa. Tanjoko moa zany mba hanana asa tsara hivelomany. Ny faniriko hanovan'ny sainam-pianakavinay aloha voalohany indrindra. Tsy ataoko ohatran'ny ainako izany ny ainanay rehefa tena tratrako ilay tanjoko e. Satria mafy ny ainanay tamin'izany. Perspective, le magazine économique qui vous parle, vous a présenté Investigation News Mada.